Amaramantsika ny tolony baolina kitra dia kisaka any full point isika vao tamin'ny faraparany volana marsa iny satria tamin'ny herinandro any moa tsika tsy afaka nanaraka any vaovao rehetra satria no nifisiny ny fandarana trophée mahery ka dia zao vao resahantsika izay diany semino tany full point izay teo amin'ny lalao baolina kitra sokajy isokony ary dia niondrika tamin'ny manoloana ny mpampiatrano tamin'ny isa 3-0 ny équipe ny semino ny équipe voafantin'ny commune ny full point moa no nifandona tamin'izany. Teo amin'ny lalao voalohany dia resin'ny équipe voafantin'ny full point manao fotsy amin'ny sary tamin'ny isa 3-0 ny équipe ny semino sokajy isokony manao manga sy fotsy. Ny adiny lalao hatrany ambolohany ka hatramin'ny farany zareo full point no nanokatra nisa teo amin'ny minitra 5-20 nanomboka teo dia nanindry mafy ny semino nandrafitra fanafihana ka dia voasalan'izy ireo nisa teny amin'ny solaitra be tany amin'ny minitra 5-30 tamin'ny alalan'ny babali rehefa nahazo tolotra tsara avy any amin'ny piera lohalarana rainoray nisa teo izay netiny rototany ala sasatra. Fa nanomboka amin'ny minitra vitsy ny fidirana faharoa dia natafiditra baolina indray ny ekipa voafantin'ny full point rono ray nisa. Taorian'izay dia totoafo ny fanafihana ho an'ny semino minitra 5-20 fanafihana tsara indrindra ho an'ny semino voasalan'izy ireo indray nisa teny amin'ny solaitra be rono roa baolina tafiditra nono rehefa nahazo tolotra tsara avy any amin'ny etenina vodilarana. 10 minitra tsy iravana nisy fahadisonana nataon'ny Perlin vodilarana semino teo amin'ny 20 metatra mialan'ny Tsatoby tafiditra zareo full point zany izay nibatany ny fandresena tamin'ny isa 3-0. Amin'ny lafiny akarelo dia mety fa raha eo amin'ny resaka vokatra moa zany dia azo lazaina hoe nanao tsy nandinona ny andro any ny semino satria resy tamin'ny isa 3-0 na zany naty zany isoran'Andriamanitra aloha fa afaka ny lalao tsara ihany ny mpilalao na dia hoe tsy tamin'ny fahampian'ny mpilalao izay tokony nandray anjara tamin'ny solitoerana satria teo amin'ilay sokajy sokony zany dia 1 fotsiny tsy nisy fanampiny ara dia voatery tsy maintsy savitaka ihany teo amin'ilay composition. Amin'ny lafiny ankiray koa moa zany any somary nanapoka kely an'ilay semino Antananarivo zany ny lalao tamin'ny terrain fasika satria hita hoe tena nanao effort be da be zany fasika ny terrain lalaovany dia eo amin'ale dia mahara fotsiny ara amin'ilay démarrage nalaky reraka ny hafanana koa moa ety an-dany nanao tany mihitsy zatra amin'ny lalao amin'ny tamin'ny mafana amin'ny terrain fasika dia zay aloha ny azo natao fa amin'ny aoriana manatsara indray aloha. Nanahoana tamin'ny ankapobeny fahitanao le lalao ara-piralahiana teto full point? Ny ary setra betsaka tsara ny lalao satria amin'ny mahalalao ara-piralahiana zay dia tena hoe ao anatin'ny fifankatiavana tanteraka ny nandefasana ny lalao na ny mpilalao zany na ny mpitsara dia samby niezaka ny tantana ny lalao araka ny tokony ho izy. Marina moa fa misy ihany ny resy misy ny mpandresy amin'ny mahalalao azy fa zay mahalalao ara-piralahiana zay zany tena hoe tanjona ao anatiny dia sorana betsaka ny zareo semino zany tonga aty aminay full point mitondra an'izay traikefa izay lanon'zareo zay. Manahoana ny tontolon'izay baolina kitra ho an'ny sokajy sokony izay raha eto amin'ny tanànan'ny full point? Angamba iarahantsika mahita izy teo an'ilay mpilalao teo fa mbola anisany manahirana be ana eto full point izay tena mametraka hoe amin'izay sokajy tena mahazokony azay nefa ezahana ihany no mba hanatsara an'izay tokony azo tsaraina anatin'izay ny tanjona araka ny teneniko teo dia hoe mba hisian'ny firalahiana ao anatin'izay atao zay dia efa isorana sady zany ny amin'izay vita zay. Samy nampanantena ny rotota fa isy ny lalao miverina mba hisiny ny fifampikasoana bebe kokoa.